aro lozany ny fifamoivoizana. Finaritra e! Ndahoro jerentsika indray a ny tokony atao rehefa mandeha tongotra mamonjy sekoly. Iaraka aminay atao anatin'ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy amin'izao atoandro izao indroary atolotra anao ny lohatenim-baovaontsika. Famatsiana herinaratra Amoronmany nidina ifotony nijery riandrano iray tany amin'ny komina Tsarasoatra ireo tompon'andraikitra ara-panjakana any Antoerana. Any Betuka Atsimo hoatsarainy ilay toerana fiompiana osy sy ondry taorian'ny fitsidiana nataony avy eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana. Fandribalemana Betroka komina mitokamonina Iandriry naomby amin'ny ampahany ny fanentanana natao tany Andriry momba izay fandribalemana izay. Famatsiana herinaratra any amin'ny distriktan'ny Fandriana no hanimboatsika ny vaovao amin'izao atoandro izao tsy vahaolana intsony ny fampiasana solika hamokarana herinaratra fa ireo riandrano no ahafahana mamokatra herinaratra maharitra ho an'ny faritra tsirairay. Ho an'ny faritra Amoronmany manokana dia nidina ifotony nijery riandrano iray tany amin'ny komina Tsarasoatra ireo tompon'andraikitra ara-panjakana ny Antoerana izay notarian'ny solombavam-bahoaka. Sharakoto Armalala no mitaritra amintsika ny vaovao. Raha-pahamehany ny fitondram-panjakan'ny fanavaozana ny Iroso amin'ny fitrandrahana sy fampiasana ny angovo azo avaozana ho fanomezana herinaratra maharitra ny vahoaka malagasy ary manana toerana maro ahitana riandrano isan-karazany itrandrahana izany ny ato amin'ny faritra Amoronmany ka nitsidika ity riandranony Laivory fokontany voainana ato amin'ny komina ny Tsarasoatra distrikta Anambositra ity ireo tompon'andraikitra ara-panjakana nahitana olom-boafidy sy olom-botendry notariany solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy ato amin'ny distrikta ny Fandriana sady mpikambana eo anivon'ny komisiona ny angovo eo anivon'ny antemeram-pirenena niaraka tamin'ny eo anivon'ny kabinetra ny faritra Amoronmany sy ny taleparitsy ny angovo sy ny akoranafo ato amin'ny faritra nijery ifotony izany riandrano izany. Misy ireo ataontsika hoe toerana maro samihafa izay afahana zany mijery atao hoe riandrano afaka mamatsy an'izany herinaratra izany amina toerana maro eto anivon'ny faritra Amoronmany ary ihany koa mety mivoaka any amin'ireo toerana hafa izany. Mbola ao anatin'izay ataontsika hoe etapy an'izay hoe fijerena sy fitiliana izay zany isika amin'izao fotoana izao dia aorinan'izao zany dia mazava ho azy isin'ny atao hoe fampitahana aiza amin'ireo toerana ireo zany no ahafahana mamaly izany ataontsika hoe vinan'ny fitondram-panjakana fanavaozana zany mampifanomezana ny angovo sy ny herinaratra izay maharitra sy lehibe eto Madagasikara. Sy ny fampitahana dia amin'ny fampitahana an'izay dia roso amin'ny asa sy ny fanatanterahana izany isika fa dia eto moa zany dia iarahana manatanteraka izany fidinana ifotony zany mba tsy ataontsika hoe tokotrano ny vahoaka ty ifotony izay ihany koa ny fitondram-panjakana tsirairay isan-tsokajy. Ny famatsiana herinaratra avy amin'ny ataontsika hoe ireo solika dia tsy vahaolana maharitra fa azo lazaina hoe vahaolana atao hoe entina amahana olana vonjy-maika izany. Ny olona eto Madagasikara nefa dia tozary lasa ilay vahaolana vonjy-maika no lasa naharitra satria mazava ho azy misy ny tombotsoan'ny sasany olom-bitsy ao anatin'izay zavatra izay ary izany zavatra izany ihany koa dia miteraka fatiantoka miopapana ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo dia tsy vahaolana mihitsy zany ny atao hoe nitazomana n'izany hoe famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny solika izay dia ny vahaolana maharitra rehefa niteneny foana izy eo ombeny
dia ny amin'ny alalan'ny fitrandrana nyreo angovo azo avaozana. Ity rerirano ity no everina fa avita matsy herinaratra ho an'ny distrikan'Ambositra sy ny distrikan'ny Fandrianamanontolo ary tombanana ahazahoana herinaratra 420 megawatt raha voatrandraka tsara ka mandra-piandry ny fanorenana amin'ny fotodrafitrasa ty an-toerana dia efa velim-panantenana nisy ny herinaratra maharitra ato amin'ny faritra Moromania any vahoaka aty an-toerana. Vahaolana maharitra amin'ny famatsiana herinaratra no tadiavana any amin'ny faritra Moromania fa fanatsarana ny rafi-pitantanana ny orinasa Jirama no fepetrany raisina ho fanarenana tanteraka ny orinasa ka mampiatra izany ny any amin'ny faritra Sofia araka ny taritra entiny Ratsara Pierrette sy Roland Rasolomandimby. Teboka dimy lehibe no hatsaraina ho fanarenana tanteraka ny orinasa malagasy Jirama dia ny fanadiovana sy fanitsiana ireo fanarahana famokarana herinaratra sy ny mpamatsy solika ny orinasa eo koa ny fampihenana izay mety hampitombo ny vesatry ny mpamoambola ny fampihenana fatiantoka ara-teknika sy ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ary ny famarian'ny toerana ny arabola dia ny fampihenana ny fiankinandoha amin'ny solika ary ny fanakatonana ny elanelana eo amin'ny sara ny famokarana sy ny famarotana. Tanjony Jirama dia mety ho gaganareo fa voafaritra io soratra hoe op hiasa dia hoe humilité na fanetrenitena io aloha ny voalohany. Raha anarina ty Jirama ty tsika dia tsy maintsy mila fanetrenitena opportunité na le hoe sofanararota. Io zany dia fahaizana manararotra mamatika ireo sakana ho fanoitra entina ananganana Jirama miarina sy mandroso amin'ny tsara kokoa. Ny P proactivité na promptitude fahaizana mamantatra mialoha ny asa miasa miandry ka mirosa amin'ny fandraisana antaikitra avy hatrany. Ny E dia le atao hoe émulation na fifaninanana madio marina sy fampisintonana sy tampitonana miakatra atambatry ny fiheretam-po iraisana amin'ny maha-iray vatsy. Ny Jirama na jiro sy rano malagasy izay ifotorany sosialin'ny vahoaka sy ny fampandrosoana isan'ny tokantrano ary fampiroboroboana ny orinasa izay manamarika ny fahadimampolo taona amin'ity taona 420 sorarivo ity ka nisy ny fanolorana ny maro-boninahitra ho an'ny mpiasa izay miisa 4 mianadahy dia ny Chevalier de l'Ordre National Malagasy ary ny mari-pakasitrahana ny asa dia ny medaly volafotsy izay miisa 20 mianadahy no nisitraka izany ary 8 kosa nahazo medaly alimo. Ho an'ny maroantsetra kosa isika iresaka ny fiatrehana ny loza voajanahary manana trano fialofana ialana amin'ny ranobe ny fokotany any Ambody Voanio commune ambanivohitra Anjanazana distrika ny maroantsetra izany dia vokatry ny fiara-miasa ny commune sy ny Croix Rouge malagasy no ity commune ity marefo vokatry ny tondra-jano isan-taona. Boniface Ramiandrison. Valo amin'ireo fokotany sivy mandrafitra ny komina ambanivohitra Anjanazana no lasibatry ny ranobe isan-taona. Misy ireo fokotany dibo-drano zato isan-jato toy ny eto amin'ny fokotany Ambody Voanio izay asehonay antsara ity. Raha zoiny zegny mandavantaogna ake zegny Ambody Voanio zegny agnisan'ny toerana raiky cible be maranobe raha district Maroantsetra ny koragniny ndrindra ty komina Anjanazana marefo amin'ny resaka ranobe zegny eto. Vokatry ny fiara-miasa tamin'ny Croix Rouge malagasy eto Maroantsetra dia nahazo ity trano fialofana mirefo 20 metatra amin'ny 12 metatra ity moa ny eto amin'ny fokotany Ambody Voanio izay zava-dehibe amin'ny fanavotanaina. Ke manana ny tombony be zegny le fiara-miasa ndray mitoraka ty satria nahazo trano fialofana vaovao zegny ny fokotany Ambody Voanio izay hitantsika tsara endrika amizao mba ahafahanjare zegny miaro ny ainjareo magnatony trano fialofana izy ka fa avy zegny ny rivodoza sy ny ranobe. Zay milefa agnatin'ny ziko ndesinay zaza madinika anay ndesinay ny raha anay le tokony moramora le ny kahenjaza ny sy ny tariny jiaby. Ankoatra zao nataon'ny Croix Rouge malagasy izao dia misy trano fialofana roa hafa nataon'ny OMG Medera taloha any amin'ny fokotany Ambody Mandrofo sy Vodravana. Mbola tsy ampy anefa ireo hoy ny ben'ny tanàna ny Anjanazana ka miantso fiara-miasa amin'ny tetikasa izay afaka manampy amin'ireo fokotany 5 sy 6 marefo ny tondra-drano mba hisitraka fotodrafitrasa tahaka izao.
Narahantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo fa tanàna mitoka-monina iandriry any Betroka atahorana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Nisy ny fijerena manokana ireo mponina any amin'ity toerana ity mba hametrahana izay fandriam-pahalemana izay. Tanàna mitoka-monina fa tonga ny mpanao gazetinay Théophile Norbert. Isan'ny tafaradia tamin'ny délégation ny tetikasa Andriry Milana niaradia tamin'ireo lehibe ny safanara-panjakana ny tety ireo tanàna atany amin'ny tangorombohitra Andriry ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Mahabo commune 4 kilometatra atsimon'ny Betroka izy arak'izany no ben'ny tanàna hanitokana nitsidika voalohany ireo mponina any amin'ny toerana izay nifidy azy nambarany fa efa vonona rehefa niomana ela ny hametrahana fandriam-pahalemana maharitra any aminy ireo mponina any Andriry satria leo ny fifindram-monina tany anaty alina noho ny tahotra ireo zazam-behivavy mba amin'ireo olon-dehibe marefo voatery nisitaka ny tanànana noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tahotra ny fampandriana fahalemana nataony ny mpitandrony ny filaminana hatramin'izay voarainy ny fanetana zay natao ary de azo sika koa le mba zay mangitikitiky aminazy holajainy zay raha tanjona tadiavisika fa nanandehanany agny izy risika fa satria ny raha enina gn'olo etelo mampitahotra da ny etelo mandrara adidy sy an'olon-drasy nandeha ihany sika fa hita zay nahafapo le fandraisana no lavo ny ben'ny tanàna ny hanikio ny filazana matetika fa hoe dahalo avokoa ny mponina amin'ireo tanàna rehetra misy hita any amin'ny tangorombohitra Andriry raha ataosika resaky fokotany ilazay fokotany raiky eny de misy eo amin'olo efatra na 10 eo ny dahalo fa ny akabesahan'izay fa sy dahalo surtout mizy amin'izao fotoana hanan'izao loatra de fa mihena satria fa maro misy makasitraky anazy ankehitriny de fa maro ireo sary mianina eo masom-bahoaka any aminy ho an'ireo zay nanao dahalo teo aloha ny afany hiverina eo anivon'ny fiarahamonina misy azy any an-toerana hisiny ny fandriam-pahalemana maharitra afany hamboly sy iompy ho fanomanana ny hoavin'ny ireo zaza hahita fianarana amin'izay arak'izay fa fanetana nataosika agny ary de mbola misy koa ray aman-dreny fampiresaka aminahy manokana agnatin'ny efinoako hozy efa raha da mety ho resy lahatra avao satria fa sy maro ireo fakavisian'ireo tavela tsikaritra nandritry ny dia nandehananay ny tety ireo tanàna atany amin'ny tangorombohitra Andriry fa manomboka mahazo vahana tsikelikely any an-toerana ny fandriam-pahalemana fa nampy ny fitondram-panjakana arak'izany amin'ny alalan'ny tetikasa Andriry Milany ny hametrahana fandriam-pahalemana milamina sy mirindra any an-toerana manomboka izao. Avy any Betroka isika dia ho an'ny Betroka Atsimo ho hatsaraina indray ilay toerana fiompiana osy sy ondry any Betroka Atsimo taorian'ny fandalovan'ny ministeran'ny fiompiana tany an-toerana Sylvestre Nono. Simba sy rava tanteraka ireo fotodrafitrasa fiompiana ondry sy osy ao Akilimary distrikany Betroka Atsimo. Tonga nijery izany taty an-toerana ny ministeran'ny fiompiana mba ho fanarenana indray ity toerana ity. N'antony eto moa zany dia nijery ny hanatsarana ny fotodrafitrasa ny ministeran'ny fiompiana eto toerana sy ny mikoroboana ny sy fiompiana eto amin'ny région Atsimo andrefana dia indrindra atao amin'ny distriktany Betroka. Iezahana mamelomana ny le centre livitoerana ho an'ny osy ondry zany itsy Akilimary dia eritreretina ihany koa zany ny anarenana na hananganana abattoir iray vaovao mihitsy raha ilaina eto Betroka satria dia simba zany ty abattoir eto aorianantsika ty mila fanarenana izy io tsy nanombo raha teo koa mila fanatsarana satria tsisy rano sotroina le biby rehefa eto amin'ny tsenanombo dia misy an'izay koa zany mila atao dia couloir de vaccination eto Betroka. Velombolo tamin'izao fandalovan'ny ministeran'ny fiompiana izao ny vahoaka aty an-toerana. Hoy izao ahitanay monisita mba mitsidika distriky Betroka itoy ary tsy nipetrabelahu tamin'ny distriky avao aza fa nadia fokontany ianketraky izay mba nandalovany tsy ny marikarihany nadia ratilala magnenke mariny zahay fa noho mana mosele monisite fihompiany tena mikarakara amizao isaorana zay miara-miasa aminy ao.
Fanarainana foto-drafitrasa ihany vita sy natolotra ho azo ampiasaina nanomboka ny alakamisy teo ilay tetezana vaovao manaraka ny fenitra natao tao amin'ny fokontany Sahandatra commune Toamasina distrikany Toamasina faharoa ndeha arahantsika ny vaovao entin'ny Jean Fabrice. Voava ny olany reponina avy amin'ireo commune maromaro distrikany Toamasina faharoa izay mivezivezy mampiasa ny lalana RIP 7A mampitohy amin'ny lalam-pirenena fadimy mivoaka eo ivoloina ny amin'ny favitany titetezana eto Sandatra izay tapaka efa ho efatra taona latsaka izay. Nanao benidina ny jery sy nanolotra izany ho azo ampiasaina nanomboky ny alakamisy fa 12 ny volana Jolay 2020 sy 2024 teo ny solitena ny ministry ny asa vaventy niaraka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana avy eto amin'ny distrikany Toamasina faharoa sy faritra Atsinanana. Izao ny vita noho ny fangatany ireo manam-pahefana taty an-toerana ka namaly ny antso ny ministra tompona andraikitra. Namaly ny antso ny fitondrany ny fanavozana naniraka ny ministère asa vaventy hametraka tetezam-by agnisan'ny lava indrindra eto Madagasikara eto Sandatra. Izy ihany koa dia mahazatra antsika hoe pont Bele no mahazatra antsika fa pont vaovao izy io vony afarina avy any ivelany amin'ny famasiam-bola avy amin'ny Banque mondiale en projet PCMCI izay napetaka eto amintsika ity. Ny anaran'le pont moa zany dia Wagmer fa hoe sy le pont le mahazatra antsika hoe pont Bele fa io zany pont modulaire ihany zany. Tsy mazaka vahoaka mijaly ny fitondram-panjakana amin'izao fanavozana zao hoy Razafierson Jean Zigis lehibe ny faritra Atsinanana. Tsy vitany hoe commune fito fa commune mahavokatra mahamatsy ny Toamasina amin'ny karazana vokatra jiaby no tampotampoka eo dia tsy afaka mitondra vokatra na mivarotra ny vokatra ny agny Toamasina. Marina misy an'igny magnaraka agnaty rano igny fa magnaraka agnaty rano anazy zany tsy de mibindra zakany. Sorana ny fitondram-panjakana ny fanavozana ny Republika izay tarity ny kolonely Mikaela Randrianirina ny tsinjo ny favoazan'ny vahoaka agnatin'ny faritra Antsinanana indrindra fa ny agnatin'ny distrikany Toamasina faharoa. Ny eto Sandatra izao vita izao hoy solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafita taty amin'ny distrikany Toamasina faharoa sy ny solitena ny ben'ny tanàna avy amin'ireo commune mampiasa izany izay nanao antso ny anamboarana ny lalana sy ireo tetezana madinidinika sisa izay mbola mila fanatsarana ihany koa. Namboarana tsena indray kosa dia mpivarotra maro no misitraka ny fahavitan'ny tsena izay nasy mpanavaozana ao amin'ny commune ambanivohitra Kalandy any amin'ny distrikany Mandritsara noho ny tamberina ndraikitra nataon'ny mpitondra ao amin'ny commune no nahavitana izany tsena izany ka notokanana tamin'ny fomba ofisialy Georges Harrison sy Randriana Solo Darnay. Vita ny tsena be izay navaozana sy nasy mpanamboarana ary ny tarina eto amin'ny commune ambanivohitra Kalandy aty amin'ny distrikany Mandritsara. Tsena be izay fivarotan'ny mponina ireo vokatra misy ao aminy noho ny ezaka madidioa nataon'ny fedidinin'ny commune ambanivohitra Kalandy. Salakady toerana afaka andraisana lanonana sady no afaka ivarotana tsena. Sahirana ny ologno mahamay isaka fotoagnany tsena regny fa oragn'andro mififitsy omby bazary le taloha io dia mitarigny nanaovana vaovao. Nata izy reto mba afahany vahoaka magnatsara ny velon-tegnany isan'andro amin'ny fagnatanterahana varotro sy ny fidiram-bola isan-karazany. Ny nahafahana nagnatanteraka izy reto ny commune no anisany nagnano betsaka amin'ny fagnatanterahana ny foto-drafitrasa. Mamaly ny politika ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ny taberina andraikitra ny fanaovana foto-drafitrasa tahaka itony. Izay no mahavondrom-bahoaka itsinjaram-pahefagna ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefagna aty aifotony zany dia hita amin'izay hoe fahafahana mandray andraikitra indrindra koa mametraka izay foto-drafitrasa zay ary hita tsapa fa
misy tokoa ny ezaka ataon'ny mpitondra ty fotony mba te hivoatra ary indrindra koa magnano fotodrafitrasa magnaraka ny fenitra nitokanana tamin'ny fomba ofisialy izao fotodrafitrasa izao ny fanindri-andalana tamin'izao lanonana zao ny famoahana ireo quartier mobile izay navita fiofanana amin'ny commune ambanivohitra Kalandy io sy ny fanatanterahana ny etsika ara-kolontsaina festival Londoaka sy mofrave. Kojakojaina sy hatsaraina ny tsena ny mandry tsara fa ny any Ambohimasoa kosa dia robain'ny jiolahy trano fivarotana roa nondray lasibatra tamin'izany tao an-tsena nan-talata an-tampon-tanàna Ambohimasoa Mahefa Razafindrakoto. Nitsangana fandrobana trano fivarotana indray teto amin'ny tsena an-talata an-tampon-tanàna Ambohimasoa ny 19 Jolay 2024 tokony amin'ny ora maraina raha namara mpiambina ny tsena an-talata. Amin'ny tiany zany sanandro. Dia miroa eo aho miody amin'izay ny rô sy ny safo kisoko tagna riambadika re. Avy agny amin'ny kisoko ry miroa misy telilahy eo namakin-trano efa afaka ny zoro. Avy aty koa efa vaky koa ny trano roa. Dia fa raha nitsaiky an'ilay tompo-trano tamin'ny alina dia avy teto ilay tompo-trano. Trano ny voaroba mpivarotra ambongadiny sy mpanjara legioma, kafe 30 kilao, tsaramaso ray gony, voanjobory sy ireo kojakoja maro samihafa. Tsy maharaka mpiambana satria sady iray fotsiny no misahana ny tsena iray manontolo no mbola ireo mpivarotra no mandohan'ny karamany. Marina fa misy gardien le tsena fa nefany tsy engagement commune le gardien fa izahay mpivarotra no manaramany gardien. Dia le gardien manana ny toerana nesany koa ka sendra nandalo monjy ny tokantrano le gardien no nisy namaky ny tsenanay teto ka ny zavatra very teto tompo dia tena be tabe mihitsiny. Kafe eo amin'ny 30 kilao, tsaramaso ray gony, tsaramaso fotsy ray gony, voanjobory maina ray gony, gony vaovao vita anankidimy ary tsaramaso mena koa sahabo eo amin'ny 100 kapoka eo. Dia zany fantatro ny fatrany. Zay tompo ny zavatra very eto ka dia mametraka ny fitarainana amintsika mpitondra fanjakana indrindra sika tompony ao amin'ny fandriam-pahalemana mba hanara-maso ny tsena ity satria tsena any commune ity. Koa zany anisan'le tratran'le vakitrano tamin'ny alina dia tonga ny tao koa ny entana voanjobory sy paty. Manao antsoavo ny mpivarotra eto an-tsena an-talata Ambohimasoa ny mba jerevan'ny commune akaiky ny fembehana ny tsena satria matetika hoy izy ireo no misy mamaky ny trano fivarotana ka miteraka fahatiatoka ho azy ireo. Izy ireo izay mandoha hofa-trano sy hofa-tsena isam-bolana. Iresaka fampianarana resika manomboka eto natokana ny 20 Jolay lasa teo ny EPP Mandrosoa Mieritsetroska izay fiara-miasan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka ary ny commune Mieritsetroska no nahavitana izany. Ankizy mahery ny 500 no isitraka efitrano fianarana vaovao sy fotodrafitrasa mendrika kokoa manaraka ny fenitra takina miseritry ny fanabeazana natao ampirisiana ny ankizy hiditra an-tsekoly no nanamboarana izany fotodrafitrasa izany. Mamsoa Hortensia naka ny sary Tantely Andriambelo. Efitrano fianarana vaovao telo natokana ho any ambaratonga fototra no naorina eto amin'ny EPP Mandrosoa i Mieritsetroska. Ankizy mahery ny 200 no isitraka izay fotodrafitrasa izay. Dingana lehibe anehoana ny finiavana ampisy ny fitohizan'ny fanabeazana eo amin'ny kilasy fanomanana sy ny ambaratonga fototra. Eo ihany koa ny anafoanana ny fitsoanan-daharana an-tsekoly. Fiara-miasa teo amin'ny Kozama izay nitoana ny vondrona Aksiana no nahavitana ny fotodrafitrasa. Lahara-pahamehana angambany ho antsika ahafahana mampitombo ireo ankizy rehetrarehetra mandeha any am-pianarana satria ireo no avy Madagasikara, ireo no handray anjara rapitso amin'ny fampandrosoana ny firenena dia izay no mahatonga anay hoe ny fampianarana ny zava-dehibe indrindra. Fototra foana amin'ireo ankizy ny vaindondra rahanay satria izay ihany koa hoe raha salama tsara ny ankizy dia afaka mandeha mianatra izy dia afaka milehibe mirihary. Ankoatr'izay moa izay dia nampianay koa ny resaka fanatanjahantena satria tsy manerery ny fampianarana fa eo koa tsy ny saina rery fa mivatana ihany koa dia mila tazaina. Ny fananganana fotodrafitrasa na dia kely arany dia ezaka lehibe foana, ezaka izay rahana misalama miaraka amin'ny ireo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra. Tsy mijanona amin'ny fananganana fotodrafitrasa ho an'ny EPP Mandrosoa ihany nefa fanomena tohana ihany koa ireo mpanabe amin'ny alalan'ny fampiofanana sy fanomezana tantsoroka azy ireo amin'ny lafiny maro. Tanjona ny anatsara sy ampitompo ny kalitaon'ny fanabeazana sy antonany ankizy tsirairay ahazo fanabeazana tsara kalitao
ao anatin'ny tontolo mampiroborobo ny fivelaran'ny sainy sy ny fahombiazany. Niasa tamin'ny sekoly teto zay nandritry ny herintaona zay taona 2024 zay nanomboka niditra niasa teto Itasy dia tao anatin'izay nisy ampidanana an'ity sekoly ity teo ny fahavononana indrindrandrindra ny parabe sy ny tale an-tsekoly izay anisan'ny tena hoe critère andraisanay anazy ankoatran'izay efa hoe atotanisa azo eo anivon'ny ministera farabeazana firenena moa zany hita fa betsaka ny mpianatra eto ary tsy mifanaraka amin'izay ny fotodrafitrasa misy dia teo misy ny fiara-mientany rehetrarehetra zany tao anatin'izay ny fozama manao an'ny resaka fiofanana ara-pedagogika sy ny toana isan-karazany ny fondation action nanao an'ny fotodrafitrasa sy ny lamina isan-karazany nahazo tombony amin'ny fisianyity fotodrafitrasa vaovao ity ny commune ny Mieritseatosika. Rahantsika manary fotodrafitrasa ratsy be misy amin'izao io ny ankizy memitombo ny mpianatra memitombo tsy mifanaraka amin'ny toetrandro fitsony ihany koa ilay fotodrafitrasa ny teny loha zany hoe tsy ilaina le izy tena zava-doza be fa dia tena hita hoe tena ilaina ary mipaka tanteraka manamaivana ny sekoly ny antony tombony fotodrafitrasa afaka mianatra tsara ny mpianatra manamaivana ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny ny tokony hanao cotisation amin'ny mahafram sy ny fifia azy fanatsarana fotodrafitrasa maivana be ny ray aman-dreny satria raha tokony handoa participation ngezangeza ny ray aman-dreny lasa tsy misy satria natolotra maimay koa na fotodrafitrasa na dia teo azy amin'ny fandraisana anjara hoe fitomatomana zavatra kely nataon'ny fotolomona ohatran'izany. Ankoatra ny fahavitany sekoly dia napetraka ihany koa ny vady fototry ny kianja fanatanjahantena izay tsy afa-misaraka amin'ny fanabeazana. Takina ao anatin'ny fandaharam-pianarana rahateo ny fampiasam-batana sady fialam-boly ho an'ny mpianatra. Natao fanohanana ny fanabeazana sy ny fivelarany saina ankizy tsirairay amin'ny fanatanjahantena. Moroborobo ny tanora liana amin'ny sehatra ny lalàna sy ny hay politika roanjato zao ireo tanora nahazo mari-pahaizana momba izany tao amin'ny Université ny Fianarantsoa araka ny tatitra entin'ny Aina Randriana Risson sy José Andriana Risson. Tsaina mafy amin'ny fiatrehana ny fianarana lalàna hoy Elina isan'ireo mpianatra na vita fianarana ka nahazo ny diplôma licence teo anivon'ny samam-pianarana lalàna sy hay politika Université ny Fianarantsoa. Tsaina tokony anananao mila mafy alohany fa tsy moramora tena mafy dia tsy mila miabandone satria be da be ny zavatra mety miseho indraindray mety misy note misy problème sy ny tariny dia misy ankizy tonga dia miabandone kivy dia nefa reny mety hoe test de moralité soatr'izany dia tsy mila miabandone zany. Ireo mahay ihany no afaka misitraka diplôma misy ny sivana tao mba ho tombotsoan'ny mpianatra hoy ny sojabe ny fampianarana lalàna sy hay politika eto amin'ny Université ny Fianarantsoa. Raha ohatra moa atao mamoaka diplôme maro be fotsiny manenjika isa tsy dia ilaina zay fa ny mpianatra mahay ny tadiavina. Raha narivo ny mpianatra tamin'ny première année reo fotsiny no nahazo ny deuxième année dia eritrereto zany ny azo master. Ka zay zany ny tanjona tazomina foana ny laza ny ty faculté de droit eto Université Fianarantsoa mba amoaka olona mahay olo manga eto amin'ny firenena manaraka n'ireo zokiny zany ny zandriny aty afara. Zay zany no tena masarotiny amin'ny fampianarana atao amin'ny faculté ny FDSP Fianarantsoa. Fa isan'ny jereny ity samam-pianarana ity ihany koa ny fanaraha-maso akaiky ny fanantanteran'ny mpianatra ny fanehoany sy ny fiarovan'ny asa fikarohana manoloana ny farany tantsaina frôna na ny intelligence artificielle. Alohany anao soutenance dia misy contrôle farany zay vao afaka misy autorisation avy aty amin'ny tompony andraikitra zay vao afaka maneho ny soutenance na mémoire zany. Io zany tena efa sarotiny zay jerenay akaiky io dia misy pourcentage jerena hoe ekena ihany ny fampiasana IA fa farafaratsiny mba hoe amin'ny 15% 10% ny sehatry ny asa mémoire no azo ekena. Io tsy pasy mihitsy tsy afaka manao soutenance ny ankizy raha ohatra ka tena mampiasa IA tanteraka. Mpianatra 720 misitraka ny diplôma licence ny salotra ny anarana luxe juris sy master 2 andiany valia no indray navoaka ny samam-pianarana lalàna sy hay politika ny faninan-dalana tamin'izao ihany koa ny fanantanterahana ny herinandro ny mpahay lalàna nentina indrindra nanomezan-danja ny asa sy ny fampianarana lalàna eto anivon'ny Université ny Fianarantsoa.
Napetraka ny fiara-miasa eo amin'ny banky foiben'ny Madagasikara sy ny Universitén'ny Fianarantsoa mikendry ny ahafahan'ireo mpianatra ho afaka miasa sady mianatra sy ho fanamafisana ny traikefa eo am-panovozana fahalalana. Adèle Raherinyaina sy François Fanania. Fanampy apetraky ny banky foiben'ny Madagasikara amin'ity taona ity ny fiara-miasa amin'ny sehatra maro samihafa ka tafiditra ao anatin'izany ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony ka antony nanaovan'izy ireo fanaraha-piara-miasa teo aminy sy ny école de management et d'innovation technologique izay sekoly ambony eo anivon'ny Universitén'ny Fianarantsoa no nifisiany lalam-piofanana haivao mahakasika ny teknôlôjia sy ny fitantanana eo anivon'ny toeram-piofanana io. Ny fanaraha-piara-miasa izay ahafahan'ireo mpianatra manovo sy mampiatra ny fahalalana sy ny traikefa ananany sady ananan'ireo mpianatra akaonty manatsara ny anaoty eo anivon'ny toeram-piofanana izay tafiditra ao anatin'ny système LMD. Izao no natao dia ho fanomanana ireo tanora ho matianina eo amin'ny sehatry ny asa ka afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsy ny eto amin'ny Universitén'ny Fianarantsoa ihany no hanaovana izao fanarahana izao fa mbola hiparitaka amin'ny faritra maro. Ny antson'ireo mpampianatra sy mpandraraha ary ny mpianatra ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony Mandritsara no sady nanantanteraka ny fampanantenana izay nataony ny ministra ny fanajarena an-tany sy ny rara an-tany ka nanolotra simenitra 50 lasaka mba ho famitana ny trano fanampiny amin'ny tetikasa Makalombo ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony Mandritsara. Georges Harrison sy Darnay. Simenitra 50 lasaka milanja 7 taona eo no natolotry ny ministry ny fanajarena an-tany sy ny rara an-tany ho an'ireo mpampianatra sy ny mpandraraha ary ireo mpianatra ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony aty amin'ny distriktin'ny Mandritsara mba ho famitana ny tetikasa Makalombo. Ny solotena azy nanolotra ireto fanampiana ireto ny solombavy-bahoaka ny Madagasikara izay voafity taty an-toerana. Ho fagnampiagna ny fagnamboarana ny université nandrona noho ny fitiavany antsika Mandritsara noho ny mahazana tany Mandritsara azy noho ny maha coach ny sofia azy dia manolotra zao sy manzao izy amin'ny maha misolo-tegna azy zahay dia manolotra azy anareo atolotra anareo mpandraharaha anareo tompon'andraikitra ambony tompon'andraikitra voalohany amin'ny université eto ho fagnamboarana ny tragnontsika. Mamaly ny filan'ny vahoaka ny Mandritsara ray manontolo izao fanampiana nataony ministry ny fanajarena an-tany sy ny rara an-tany izao. Amin'ny agnaran'ny fianakavian'ny université ary ny vahoaka ato agnatin'ny district sy izay mpahazo tombon-tsoa jiaby amin'izy toy isoragna fô gedany fagnomezana namenao monsieur le ministre zay misy 50 lasaka be toy hita ny fitiavanao ny amitagna le tragno. Nandritra ny fanolorana izao simenitra avy amin'ny ministry ny fanajarena an-tany sy ny rara an-tany izao nararotin'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana aty an-toerana nitsidika ny fizotra ny tetikasa tsara ny manamarika izao fanomezana izao dia fampanantenana nataon'ny ministry ny fanajarena an-tany sy ny rara an-tany nandritra ny fametrahana ny vato fezoro ho an'ity trano fanampiny ity. Fanatsarana ny tontolon'ny fifamoivoizana maro ireo faritra manamafy ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana mba hisoroana ny loza satria ny loza izay miteraka fifandirana eo amin'ny samy mpitatitra sy ny mpampiasa ny lalana ka indro atolotra antsika ary ireo nazaona vaovao. Taovam-pitaterana ampiasain'olona amin'ny andavanandro eto an-tampon-tanàna ny Manakara sy ny manodidina ny posy sy ny sikloposy. Ilaina ny fifehezan'ny mpitondra posy sy ny sikloposy ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana iarovana ny ainimpandeha. Nisy araka izany ny fiaonan'ny tompon'andraikitra voakasika amin'izany teto amin'ny efitrano malalaka ny komina ambonivohitry Manakara. Nahitana ny eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany, eo anivon'ny faritra, ny mpitandro filaminana ary ny eo anivon'ny komina ambonivohitry Manakara. Nampatsiahy izy ireo amin'ny tokony anaran-dalàna hatrany, ankoatr'izay nisy ny fampianarana azy ireo amin'ny fadiovana fa indrindra ny fanajana ny mpandeha. Teo ihany koa ny tompon'ny posy sy ny sikloposy nampatsahivina ny adidy sy andraikitra izay tokony ataon'izy ireo. Ny aran'ny rehetra nangeky fa
zava-dehibe ny fisian'ity fiaomana ty zava-dehibe ny fampianarana teto a mba tsy ho sagnatrery zany a ny fagnasaziana no isy mialohan'ny irosona fandraisana fepetra ary zay fandraisana fepetra zay dia efa ny fametra teto a fa omena hatramin'ny fahafolo ny volana jolay ireo tompona sivy-loaposy a ny ara-dalàna ny posiny na amin'ny resaka ziro na amin'ny resaka fandaovana vignety fa ho faran'izay dia midina sehatra eto levon'ny commune ho amin'ny lafisina fiarah-miasa mixte moa zany zay a amin'ny resaka fisavana ny posy 6-0 ny miasa alina ary ho anay eto amin'ny commune manokana dia fisavana ny vignety a sy ny karapanongo ho an'ny tomaposy irarina ny hirindrany zay fifamovizana zay a taoreny fifampiresana androany sy zay fidinana fodiny amin'ny fandraisana fepetra ho an'izay mbola minia sy manaza amin'ny firindrany fifamovizana zay entanina ihany koa ny mpandeha-posy sy ny cycloposy mba haifanaraka amin'ny mpitondra cycloposy ireny amin'ny fanajana ny toerana izay tsy azo ialana sy hijanonana isoroana ny loza manoloana ny disadisa niteraka savorivory teo amin'ny mpitondra bajajy sy ireo coopérative taxi brousse régional aty Amboasary Atsimo dia nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny OMC izay notariny lehibe ny distrika aty an-toerana ny andaminana sy amahana ny olana ary indrindra ny ampanarahan-dalàna ny rehetra ka teto dia samy nitaraina namoaka ny maharary sy mampalahelo azy avy ireo mpitondra bajajy sy ireo mpitondra fiara taxi brousse ka tao anatin'izay dia nampahalalana ny tsirairay ny lalàna mifehy ny asa fitaterana bajajy sy ireo mpitondra fiara taxi brousse. Nilaza ny mpitondra taxi brousse fa isany mamotika ny asany izy ireo ny fitaterana bajajy fa zara raha misy fiara iray isan'andro afaka mandeha ohatra ny amin'izany raha hoany amin'ny distrikany Ambovombe faritra Androy. Nilaza ihany koa ny mpitondra bajajy fa manao traity amin'ny banka na ny patron anankiray ka raha tsy manao fitaterana lavidavitra izy ireo dia tsy afeno versement ka mety hiteraka faty antoka na mety afara amin'ny fidirana aponja aza. Fa teto dia nambaran'ny lehibe ny distrika fa natao hiasa ao anatin'ny villa irery ihany ny bajajy fa tsy natao hitatitra any amin'ny route nationale. Etsy ankilany maro taratasy fitarainana avy amin'ireo aben'ny tanàna komina izay mifanolobodyrindrina amin'ny komina ambonivohitsy Amboasary Atsimo mangataka ny hiparitahan'ireo bajajy ireo any amin'ny komina tsirairay mba anamaivanana ny fasairanan'ireo mponina amin'ny fivezivezena. Nandritra izao fotoana izao hentrisa ny lehibe ny distrika ny tsy maintsy ampanarandalàna ny tsirairay mba hialana amin'ny gaboraraka ka nanome 10 andro ho an'ireo coopérative taxi brousse manoloana ireo fitarainan'ireo vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina ny tenany ary aorian'izay dia hisy ny fandraisana andraikitra vonjimaika raikisina na eo amin'ny taxi brousse na amin'ireo mpitondra bajajy mba hamaliana ny filanimponina. Malaza ho gaboraraka ny faritra Morony Mandi eo amin'ny sehatry ny fitanterana sy fampiasana lalana ary maro ny tsy fanarahan-dalàna hita ho an'ireo mpampiasa fitaovam-pitanterana toy ny taxi brousse, bajaj sy ny maro hafa hoy avy eo anivon'ny CPCTRV Morony Mandi. Amin'izao fotoam-pialatsasatra izao dia maro ireo mifamezivezy amin'ny lalam-pirenena fahafito sy eto Antanandehibe ka hisy ny fepetra ho raisina manoloana ireo mety tsy ho fanajana ny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana. Satria efa misy ny lamina matipaika izay nataonay rehetra niarany salahy ary dia ny fampiarana azy no andrasana ary ny fampiarana azy koa zava-dehibe ka eto zany dia miezaka moa zahay rehetra mba hanaja sy hampanaja izany atao hoe tany tandalana eto firenena zany hiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra tsika zao efa tonga ny haute saison ohatra zao efa misy fourchette mipetraka ao amin'ny gare routière raha mahita moa vao miditra ny gare ianao dia efa mahita an'izay le fourchette ny vidina be zay fa tsy azo atao fatany mihitsy le hoe zay tian'ny coopérative atao andraisana fepetra daholo zay ary hoentitra zay mahakasika an'izay zavatra zay. Ho fiantohana ny fandriam-pahalemana sy filaminana ho an'ireo mpampiasa lalana sy mpitatitra tsy akanavaka dia mifanometanana ny zandarmaria-pirenena sy ny polisy-pirenena aty Morony Mandi. Dia ny tena tazona dia ny fiambenana fanamafisana ny sécurisation amin'ny alina sy ny eny amin'ny lalam-pirenena fahafitany. Ny lamin'ny fanapetraka moa zany sady fanaraisana dia ny fanamafisana ny isan'ny mpitandro filaminana amin'ny arabe. Raha mijery ianareo dia efa maro ny force de l'ordre efa misehatra eny amin'ny arabe eny surtout eny amin'ny zone noire sy zone d'ombre
amin'ny resaka circulation ary efa dia miezaka tokoa zay ary efa misy ny cadreny fiarah-miasa amin'ny sy ny gendarmerie sy ny police nationale amin'izay sehatra anankiray. Nisy moa nahadinika niarana tamin'ireo tompona andraikitra misehatra amin'ny fifamoivoizana rehetra aty Morony Mandi sy ireo tompona andraiky mpanjakana isan-tsokajiny aty an-toerana ho fanatsarana ny sehatry ny fitanterana. Raha antsika manaraka kosa izao ny fitsidian'ny tompona andraiky mpanjakana any amin'ny distrikany Manandrina momba ireo foto-drafitrasana orona nefa tsy mbola mihodina amin'izao fotoana izao araka ny taritra entiny Kenny Mamniaina sy Pierrette Rakotovao. Fanirin'ny vahoaka aty Manandrina ny sokafan'ireo foto-drafitrasa mamaly ny filana fototry ny mponina izay efa natomboka saingy mbola olana ny tsy fahatomombanana ka tsy ahafahana mampiasa azy ireo. Ohatra amin'izany ny hôpitaly be izay efa maro ireo fitaovana tonga saingy ny foto-drafitrasa no olana tsy mbola ahafahana mampiasa azy nefa andrandraina fa hanala fahasahiranana satria dia tokony ho vita eto avokoa ny fitsaboana rehetra no ny fisian'ny radiolojia sy bloc opératoire akoatr'ireo servisy maro samihafa. Eo ihany koa ny foto-drafitrasa momba ny rano fisotro madio izay efa andalam-pahavitana. Raha ho an'ny fananantany kosa indray dia nijery vahaolana ahafahana mametraka tompona andraikitra eto Manandrina ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena faritany Fianaratsoa sy ny taleparitra mba tsy hiakatra any amin'ny renivohitry ny faritra intsony ireo vahoaka mikarakara atotan-taratasy. Tsara ny manamarika fa amin'ity taona 2024 ity dia hisy ny festival Citron deuxième édition atao aty amin'ny distrikany Manandrina amin'ny faha 4-5 septambra ho avy izao. Ary maro ny vahiny sy ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena hitsidika ny distrikany Manandrina. Izany rehetra izany dia mila fanomanana ka izao fidinana ifotony iarahana androany izao dia fanomanana sahady izany fandraisana ny festival izany indrindra moa fa ny fikarakarana ny filana fototra ho an'ny vahoaka aty amin'ny distrikany Manandrina. Akoatra dia mbola maro ihany koa ireo foto-drafitrasa hatsangana izay mamaly ny filany vahoaka ny Manandrina ka efa vonona avokoa ireo tany ananganana izany toy ny tranopokon'olona atao eo ambony avaratra, ny parc solaire eny Antagnimbe ary ny braon'ny commissariat de police izay atsangana eto ambany atsimo. Ireo no nivohitra nandritra ny fidinana ifotony nataony avy eo anivon'ny faritra Morony Mani nisy lotenan'ny tale kabinetra niaraka tamin'ireo taleparitra avy amin'ny service voakasika notaren'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena faritany Fianarantsoa. Nidina nijery ny zavamisy ao amin'ny serasera sy ny kolotsaina fanadinana avy eo anivon'ny fitalavam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina vatovavy ny tanjona amin'izany fitsidiana izany moa dia ny hanatsarana ny fomba fiasa sy hanampiana ny mpiara-miasa any antoerana. Lionel Clairado sy Anjaratiana Valérien. Amin'ny mafitalavam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina izay mijoro eto amin'ny faritra vatovavy dia manana ny sampany amin'ny distrika anankiroa izay mandrafitra ny faritra ny Brao eto amin'ny renivohitra ka samy tsy misy atao ambanin-javatra. Manoloana izany dia nidina ifotony nijery ny zavamisy iainan'ireo mpiara-miasa ao ifanadina ny delegasion avy aty amin'ny fitalevam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina vatovavy izay notarian'ny Ramatoa Rajaona Feno Eliza taleparitra ny serasera sy ny kolotsaina nanome toromarika ny amin'ny fanatsarana ny asa sy ny vokatra amin'ny ankapobeny izay atolotra ny vahoaka aty an-toerana. Tonga taty amin'ny distrikany Fanadina izay delegasion avy any Mananjary nijery ny fandehanany asa ankapobeny ampirisika andry zareo hiasa tsara sy anao ny asa ampitiavana satria izany indrindra no ilaina ao anatin'izao sehatra izao. Tamin'ity indray mitoraka ity zany noho ny amin'ny izay hoe fanavaozana dia tena mila manavaona hatramin'ny fomba fiasa koa ampitaina any amin'ny foibe ny fanampiana ireo fitaovana izay mbola ilaina sy ny fanatsarana ny foto-drafitrasa izay hita fa tena antitra raha ny nambarany taleparitra teto ary tsy adino ao anatin'izany ny fijerena ny mahaolona dia ny mpiara-miasa izay moteur mampodina ny orinasa. Ny ara-pitaovana izay hita amin'ny resaka fanatanterana ny asa ary nijery koa ny ara-mahaolona satria ny aty amin'ny faritra dia tena mbola maro ny ankizy hoe bénévole zany dia nijery an'izay ampandehanana ny asa tsara sy fomba fiasana.
voaresaka teto ny famokarana fandaharana miainga eto ifotony amin'ny alalan'ny fahita lavitra ty an-toerana ahafahan'ny vahoaka manaraka ny zavamisy miainga avy eto ifanadina sy ny fanatsarana ny fitaovana somaritsanaina mba anomezana ny kalitao tsara ho an'ny mpanaraka ny fahita lavitra sy ny onjapeo eto ataptanana ny fanadina. Arantsika manaraka kosa izao ny fampitaovana mba hanamboarana ny kianja filalaovana baskety eny amin'ny commune Mahazoarivo distrikany Fandriana. Alain Rodlich, Rakoto Armalala. Fanirin'ny tanora eto amin'ny commune Mahazoarivo distrikany Fandriana hatramin'izay ny anana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena ka nanapa-kevitra ametraka kianja filalaovana baskety eto an-toerana ny mpitantanan'ny commune saingy ny fahafahana atotosana sy ahazahoana ireo fampitaovana manaraka ny fenitra sy haharitra no tsy nahafahan'ny commune na tanteraka izany ka nisy ny fangatahana nataony ben'ny tanàna ny commune ny Mahazoarivo tamin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara vavita ato amin'ny distrikany Fandriana professeur Zavamanitra miaro volamena ho an'izany fampitaovana izany ka namaly izany avy hatrany ny solombavam-bahoaka ka nanolotra simenitra 12 lasaka hamitana ny asa fanamboarana ny kianja filalaovam-baolina sy tableau flexible vitré na tableau fitaratra manaraka ny fenitra vita europeanina irony ampiasain'ny tanora aty an-toerana. Mazava zany fa manana etaeta ny tanora ny amin'ny ampandrosoana ny tanora zany indrindrandrindra moa zany amin'ny resaka hoe ara-batana sy ny ara-tsosialy ny mikasika ny fanajariana sy fanatsarana an'ny terrain basket ilalaovan'ny tanora mba afahan'izy ireo ihany koa miala voly ko aza atao hoe tableau hazo no aterina eto fa dia hoe tableau manaraka ny fenitra iraisam-pirenena to plasy tomboko avy. Nanafakasitrahany any solombavam-bahoaka tamin'izao tolotra izao ny mpitantanan'ny commune sy ny solotenan'ny tanora ny fokon'olona teto Mahazoarivo no nanome toko fa ikojakoja sy iaro ny fotodrafitrasa natolotra no reto fampitaovana reto ihany koa avy amin'ny volan'ny fitotram-panjakana amin'ny alalan'ny siady anjara ny commune ny Mahazoarivo. Zava-dehibe tokoa ity satria izy tia asa sy zany vita fatao kory fa rehefa tonga ny mahety dia vita izy raha sany vita ny commune ny ty lovitany dia makasitraka azy tanteraka isika. Noentina manokana ty ny taleparitry ny angovo ijery zay tokony azo atao eto amintsika commune Mahazoarivo zany dia miara-miasa tanteraka ny faritra miara-miasa tanteraka amin'ny solombavam-bahoaka miara-miasa tanteraka amin'ny fitaliavam-paritra sy ireo lafiny rehetra sokajiny ara-teknika ao niveau faritra sy eto Mahazoarivo mba ahafahantsika mandroso. Akoatran'ny lafin'ny fanatanjahantena moa dia nitsirika ity tobon'ny gendarmerie perenena eto Mahazoarivo ity ihany koa ny solombavam-bahoaka sy ny mpiaradia aminy izay nahitana ny secrétaire général ny faritra Moromania sy ny taleparitry ny Angovo sy ny Akoranafo ato Moromania niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ahafahana mijery ny anarenana indray ny fotodrafitrasa simba eto amin'ny tobon'ny gendarmerie perenena Mahazoarivo izay efa potika tanteraka. Ny lalao ara-panatanjahantena any Ambovombe androy kosa no entin'ny Janine nantenana amintsika sy Joa Marcelin. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy teto Ambovombe androy ny fifanitsanana sport scolaire aharitra 3 andro izay fanentanan'ireo mpianatra isolotena ny faritra androy amin'ny fiadinany tompon-daka nasional izay atao any Mahajanga. Mpianatra avy amin'ireo Siskody mandrafitra ny faritra androy no mandray anjara amin'ity fifanitsanana ity ka ahitana taranja maro toy ny lalao baolina kitra, ny basket, ny hazakazaka aingam-pandeha na ny course de vitesse, ny athlétisme ary ny fond. Nanatrika ny lanonam-pamokafana moa ireo manam-pahefana isan-tsokajiny ary ireo taleparitra ka ny prefeny Ambovombe no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fifaninanana sady nakahery sy nitsodrano ireo mpianatra mba hifaninana amin'ny mpilaminana sy amin'ny toe-tsaina mendrika. Mariana fa ireo ekipa sy atleta ibatan'ny fandresena amin'ireo taranja ireo no isolotena ny faritra androy amin'ny fifaninanana nasional izay atao any Mahajanga. Anisan'ny fialambolin'ny tanora hatramin'ny olon-dehibe ny belote tsy mifidy toerana ny fanaovana izany fa manomboka eny an-dalambe hatrany an-tsekoly hanatanteraka fifaninanana belote antsoina hoe As des As ny fikambanana playroom ny 20 Jolay ho avy izao andian'ny fahatelo io atao io. Antony hetsika ny hampivondronana amin'ny toerana iray eny
mpankafy belote ireo olona ampitaona ihany no afaka andray anjara amin'izany ary tsy maintsy mitondra karapanondro izy ireo raha ny fanazavan'ny mpikarakara samy io afapo na ireo mpilalao na ireo mpiasa karatra mipasoka na ireo havanana kokoa amin'ny jeu de coupe izany tanjony mpikarakara ny hananganana fédération-ny belote mba hampitovy ny fitsipika amin'ny feny mpilalao belote rehetra tsororo ny mpandray anjara amin'io tournoi as des as io dia izay ny koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana anao amin'ny vaovaom-piangonana rapitso amin'ny 7 ora maraina indray veloma tompoko. Ny ministera amponina sy ny firaisan-kina dia manentana ary miantso antsika ray aman-dreny sy olom-pirenena mba hiara-entana amin'ny fiarovana ny ankizy. Hamafisy ny fanaraha-maso ny ankizy, aza avelan-dehirery ny ankizy indrindra amin'ny toerana mangina na amin'ny riva.